Zay dia manala anazy satria tsisy taratasy izy amin'ny fanjakana ary tsy egala amin'ny fanjakana misy ary zay ny mahatonga anazy mibodo an'io lekôly io satria misy tombotsoa betsaka zany amin'ny lekôly io avy any ivelany fanampiana avy any ivelany izy io zany nataony fanangonana zaza mahantra le zaza mahantra zany no angoniny ampianariny eo inona novantatitra tsy firy sary ireo zaza mianatra reo dia inona novantatitra hoe reto ny zanakin'olona mahantra mijaly ampianariko ato amin'ity lekôly ty ato dia iny no azahony fanampiana any ivelany nefa le zaza mianatra ao mandoa ekôlazy misy ambadiky zany le zavatra mahatonga anazy mibodona eo izy satria misy fanampiana be da be avy any ivelany amin'ny lekôly
Tsisy mpitandro filaminana tsonko ato toerana tsy maintsy mitandritandrina ihany zay amin'ny misy fifampikasihan-tanana. Misy mitazona hazo, misy mitazona vato. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Zahaya amin'ny anarana ireo avaram-pianarana nianatra tamin'ireo firenena islam amin'ny anarany LDUM Ligue des diplômés des universités islamiques à Madagascar dia voalohany indrindra manameloko amin'ny heriny rehetra ny fihetsika feno abibina, ny fihetsika feno herisetra izay natao tamin'ny zokibe ray aman-dreny Sheikh Ustady Absar. Ary eto ihany koa izahay dia mitodika aminao, mankahiry anao amin'ny mahazokibe anao manoloana zavatra nandalo ary mankahiry ihany koa ny fianakavianao satria fantatra tsara fa tsy mora ny miatrehana ireny zavatra ireny. Ary eto izahay dia mitodika amintsika vahoaka feno islamo izay nandray ny fampianarana avy tamin'ny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tadio mandrakariva ny tenin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehefa izy ny teny nananatra atsika laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Hoe tsy anisanay nambarany izay olona izay tsy manana indrafo amin'ireo zaza ary ihany koa tsy manaja ireo olobe. Ny fanajana ny olobe ry vahoaka feno islamo izany dia tsy amin'ny alalan'ny taratasy, izany dia tsy amin'ny alalan'ny toeran'le olona, izany tsy amin'ny alalan'ny fiavian'le olona, izany dia tsy voafaritra amina diplôma ananan'le olona, fa rehefa olobe dia natao ajaina ty finoana islamo ka maika fa hoe olobe anankiray izay sady mpanabe atsika, fitaiza ara-panay, avaram-pianarana vita fianarana tato anaty finoana atsika. Amin'ny fomba ahoana isika no andehanevateva olona tahaka izany? Tsy anisy fotony, tsy anisy ajany, tsy anisy asiny ny olona tahaka izany. Izany dia fihetsika tena meloa ny finoana islamo tanteraka ary mifanipaka ihany koa amin'ny soatoavina malagasy. Ary eto ihany koa dia tianay nanamafy fa izao zavatra nandalo izao dia lavitra tanteraka ny resaka foko.
ny resaka fiaviana satria ny ato anaty finoana islamo dia tsy manisy an'izany resaka fanavakavahana na ara-bolokoditra na ara-pirazanana sy ny sisa izany koa amafisinay hatrany ny fankahirezana any Sheikha Absary manoloana zavatra nandalo sy ny fianakaviana ary ihany koa mananatra ireo zandry ireo tanora izay ato anaty ny finoana islamo indrindrandrindra mba tsy hanao ny fihetsika tahaka ireny sady mamenatra manala baraka ny finoanantsika ireny zavatra ireny kanefa dia mifanipaka tanteraka amin'ny fampianarany finoana al-Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir!